Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakuaniwa ni radio manerantan. Lay feon'ny fanantenana nitondra toa kiazava. Teny ambony ranomasina indray mandeha, vokatry ny tafio-drivotra mahery dia nisy lozany tranga. Indro ary fa namelatra laitsambo ity sambo kely anankiray mpamonjy sambo rendrika mba hamonjy ireo tradoza teny ampovoan'ny ranomasina lavitra teny. Tony ihany ny ranomasina teo ampiaingan'ilay sambo kely, kanefa noho ny afaka kelikely dia ny sambo aravoara mafy ny onja ka efa nila ho rendrika ilay sambo kely. Kapiteny io, hoy ny matilotsambo anankiray. Ataontsika ahoana izao ny verina? Fa angaha isika tokony hiverina ho ilay kapiteny, tsy nakasarotra akory. Ny adidintsika dia ny tsy hiverina ilalana na hanantena ny hiverina eny amorontsiraka, fa ny androso hatrany akany ampovoan-dranomasina, na ino kiantra, na ino kidona, ary na hoaingana na ho ela. Eny tokoa, izay nanolo tena ho an'i Kristy dia manao viveriny ainy satria fantany fa na dia sarotra aza ny dia dia tsy ho diso lalana izy akory, fa fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy Kristy no tanjona. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka. Salamo 7:30 ny 9:5. Sanandro mufunaina raiswawampu fazamalaina fartumuchani andriza. Groupe Eva. Raha malokany andro to manjombona toko takona ilay masoandro to torovana ny fo misamboara voara mafy miozizay tetezina azakivy chakare faze sositianao si ufefi yani samunao si urenji yani fiaina nora deso numiara camina si ufefi yani samunao si urenji yani fiaina nora deso numiara camina. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Fifalina, tenarakuza
sambonao tsy horendry ka ny fiainanao rajeso no miaraka mina tsy ho fefy ka ny sambonao tsy horendry ka ny fiainanao rajeso no miaraka mina lewanirana zay lay monjany fanantenana talilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana mpanjaka voalohany toko 17 ny nanaovan'i Solomona ny lapany ary 13 taona ny nanaovan'i Solomona ny lapany dia vita fa nanao ilay trano alan'ny Libanona izy 100 hakio ny lavany 50 hakio ny sakany ary 30 hakio ny ahavony teo ambonin'ny andry sedera 4 andalana ambanin'ny sedera rairainy teo ambonin'ny andry ary ireo efitra teo ambonin'ny andry no tafony hazo sedera ary ny isany dia 510 isandalana ka 570 izy rehetra ary ny rairainy dia 3 andalana ary ny varavarakely dia ny fanandrifiny 3 ary ny varavarana rehetra sy ny tolàna dia natao efajoro ary ny varavarakely ny fanandrifiny 3 ary dia nataony koa ny lavarangana maro andry 50 hakio ny lavany ary 30 hakio ny sakany nisy koa ny lavarangana fidirana teo anoloany ary nisy andry sy tokonana koa teo anoloany io ary nataony koa ny lavarangana hitoeran'ny seza fiandrianana izay hitsarany dia ny lavarangana fitsarana ary nataony hazo sedera avokoa ny gorodona rehetra ary ny tranony izay nitoerany teo amin'ny kianja hafa tao anatiny kokoa noho ny lavarangana fidirana dia nitovy rafitra tamin'io koa ary Solomona nanao trano tahaka izany lavarangana fidirana izany koa ho an'ny zanaka vavin'ny Farao izay efa nampakary no ho vady izany rehetra izany dia vato tsara avokoa voapaika araka ny marika sady voatsofa ny atiny sy ny velany hatramin'ny fanambaniny ka hatramin'ny tongolany ary teo ivelany koa hatramin'ny kianja lehibe ary vato tsara sady lehibe ny fanorenany dia vato 10 hakio sy 8 hakio ary teo ambony nisy vato tsara voapaika araka ny marika sy hazo sedera ary manodidina ny kianja lehibe dia nasiany vato voapaika 3 andalana sy hazo sedera iray andalana tahaka ny amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'i Jehova sy amin'ny lavarangana fidirana amin'ny trano ny nanaovan'i Solomona ny fanaka momba ny tempoly ary Solomona mpanjaka naniraka haka ny Hirama avy tany Tiro zanaky ny vehivavy mpitondra tena tamin'ny firenena Naftaly izy nefa rainy dia lehilahy Tirianina mpiasa varahana feno fahendrena sy fahiran-tatsaina ary fahaizana izy avy tany ny asa varahana rehetra dia tonga tao amin'ny Solomona mpanjaka Hirama ka nanao izay asa rehetra tao aminy dia nanao ny andro varahana 2 izy 810 hakio avy ny ahavony
ary 20 ny manodidina azy. Ary nanao kapitaly varahana 2 anidina izy atao eo amin'ny tampon'ny andry 5 avy ny ahavony. Ary harato sy festonina miolana amin'ny kapitaly izay teo amin'ny tampon'ny andry avy. 7 amin'ny kapitaly iray ary 7 koa amin'ny kapitaly iray. Ary nanao ny andry izy. Ary nisy 2 andalana manodidina tamin'ny asa harato iray. Afon'ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry. Ary toy izany koa no nataony tamin'ny kapitaly iray. Ary ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry dia nataony nitarehim-boninkazo lili tahaka ny amin'ny lavarangana fidirana. Ary 4 akio ny ahavony. Ary ny kapitaly teo an-tampon'ny andry 2 dia teo ambony koa, teo akaikin'ny kibony izay anatin'ny arato. Ary ny sarina ponga ben-danitra 200 ny fanandalana nanodidina ny kapitaly avy. Ary ny andry dia natsangany teo amin'ny lavarangana fidirana amin'ny efitra lehibe. Ny andry ankavanana natsangany, ka ny anarany nataony hoe Jakina. Ary ny andry ankavia natsangany koa, ka ny anarany nataony hoe Boaza. Ary nisy natao mitarehim-boninkazo lili teo an-tampon'ny andry. Toy izany no nahavitan'ny asa tamin'ny andry. Ary nanao tavin-drano anidina boribory lehibe izy, ka 10 akio no alehiben'ny vavany, ary 5 akio ny ahavony, ary 30 akio ny manodidina azy. Ary tambanin'ny molotry ny tavin-drano lehibe manodidina nisy sarim-boatango nanodidina azy. 10 amin'ny 1 akio manodidina ny tavin-drano lehibe, ary nahidina ho 2 andalana ny sarim-boatango sady ny ara-nataony anidina tamin'ny tavin-drano. Ary ny tavin-drano dia nipetraka tambonin'ny sarin'omboromby 10. Ny 3 nanatrika ny avaratra, ny 3 nanatrika ny andrefana, ny 3 nanatrika ny atsimo, ary ny 3 nanatrika ny atsinanana. Ary ny tavin-drano lehibe dia teo ambonin'ireo, ary ny ady vody izy rehetra. Ary ny ateviny dia vody voam-pelantanana, ary ny molony nataony tahaka ny molotry ny kapoaka, dia tahaka ny von'ny lili, ary nalahany 2,000 bata izy. Ary nanao ny fitoeran'ny tavin-drano varahana 10 izy, 4 akio ny lavany anankiray, ary 4 akio koa ny sakany, ary 3 akio ny ahavony. Ary toy izao ny asa amin'ireo fitoeran'ny tavin-drano ireo. Nisy kobany izy, ary ireo kobany ireo dia teo anatin'ny sisiny. Ary tamin'ny kobany izay nohodidin'ny sisiny dia nisy sarin-diona sy omby ary kerobima. Ary teo ambonin'ny sisiny koa nisy faladiany. Ary teo ambanin'ny sarin-diona sy ny omby nisy festonina miantona. Ary isan'ireo fitoeran'ny tavin-drano ireo nisy godia varahana 4 sy tankodia varahana. Ary ny tongony 4 nisy sorony. Teo ambanin'ny tavin-drano no nisy ny sorony anidina manandrify ny festonina tsirairay. Ary ny vavan'ny fitoeran'ny tavin-drano dia teo anatin'ny kapitaliny, ary mbola nisy 1 akio teo ambonin'io. Ary ny vavany dia akio 1 sy tapany, sady boribory tahaka ny amin'ny faladia. Ary tamin'ny vavany koa nisy soratra. Ary ny kobany teo aminy dia efajoro fa tsy boribory. Ary ny godia 4 dia teo ambanin'ny kobany, ary ny fiazonana ny tankodia dia nikambana tamin'ny fitoeran'ny tavin-drano ihany. Ary akio 1 sy tapany ny ahavon'ny godia. Ary ny fomban'ny godia dia tahaka ny amin'ny godian'ny kalesy. Ny tanany sy ny boriboriny manodidina azy sy ny tanamasoandrony ary ny foitrany dia nataony anidina avokoa. Ary nisy sorony 4 tamin'ny zorony 4 amin'ny fitoeran-tavin-drano iray, sady ny tranga avy teo amin'ny fitoeran-tavin-drano ireo.
Ary teo an-tampony fitoeran-tavindrano dia nisy boribory manodidina irainjeny avony, ary teo an-tampony fitoeran-tavindrano koa ny fitombenany sy ny kobany dia natao anidina iray aminy. Fa ny kobany sorony sy ny kobany hafa nosoratany nasiany sariny kerobima sy liona ary hazo rofia araka izay nahafeno azy avy, sady nasiany festonina manodidina. Tahaka izany no nanaova ny fitoerany tavindrano 10. Samy nataony anidina avokoa ary nitovy alehibe sy nitovy tare izy. Ary nanao tavindrano varahana 10 koa izy. Ny tavindrano samy nalahany 7 batavy ary samy 4 akio avy ny tavindrano, ary ny tavindrano iray avy no tamin'ny fitoerany 10. Ary nametraka ny fitoerany tavindrano 5 teo ankavanan'ny trano izy, ary ny 5 teo ankavian'ny trano. Ary ilay tavindrano lehibe nataony teo ankavanan'ny trano dia teo atsimo atsinanana. Ary Hirama nanao ny tavindrano sy ny sotronafo ary ny lovia famafazana, ka dia vita ny Hirama ny asa rehetra izay nataony ho an'ny Solomona mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehova. Dia ny andro 2 sy ny boribory 2 amin'ny kapitaly izay teny an-tampony ny andro 2 sy ny arato 2 izay hafono ny boribory 2 amin'ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry avy. Ary ny sarina ampongabe an-danitra 700 ho amin'ny arato 2, ampongabe an-danitra 2 an-dalana ho amin'ny arato 1, hafono ny boribory 2 amin'ny kapitaly izay teny an-tampon'ny andry avy. Ary ny fitoeran-tavindrano 10 sy ny tavindrano 10 ho eo ambonin'ny fitoerany. Ary ny tavindrano lehibe iray sy ny sarin'omboromby 10 teo ambaniny. Ary ny vilany fandraofandavenina sy ny sotronafo ary ny lovia famafazana. Ary ireo fanaka rehetra ireo izay nataony Hirama ho an'ny Solomona mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehova dia varahana manganoano avokoa. Teo amin'ny tany amoron'ny Jordana no nanaovan'ny mpanjaka anidina azy tamin'ny tany manga teo anelanelan'ny Sokota sy Zaretana. Ary tsy nolanjain'i Solomona ny fanaka rehetra satria be loatra izy, ary tsy nozahana izay lanja ny varahana. Ary Solomona nanao ny fanaka rehetra izay ao amin'ny tranon'i Jehova: ny alitara volamena sy ny latabatra volamena izay fitoerany mofo aseho, ary ny fanaovan-jiro 5 amin'ny ankavanana ary 5 amin'ny ankavia teo anoloan'ny efitra anatiny, dia samy volamena tsara, ary ny vonony sy ny lela fanaovan-jiro ary ny hetin-jiro dia volamena koa, ary ny vilia sy ny antsy sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely sy ny fitoeran-daven-jiro dia volamena tsara. Ary ny vavin'ny tsavily ho amin'ny lela varavaran'ny efitra anatiny dia ny fitoerana masina indrindra sy ho amin'ny lela varavaran'ny efitra lehibe dia volamena avokoa. Toy izany no nahavitana ny asa nataon'i Solomona mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehova. Ary nampidirin'i Solomona ny zavatra izay efa nohamasin'i Davida rainy, dia ny volafotsy sy ny volamena ary ny fanaka, ka nataony tao amin'ny rakitry ny tranon'i Jehova. Kinta ny fahazavana soavy ny merina. Ninunina
tenany. Telefôny 034 06 797 62. Inonina eke fa hoe mahasambatra ny fananana e na trano soa miratra ny fahalalana be ikrizany olona ety e tsy mahasoale ratsy ao Kristy ny fiadanana omba ny fafinaretana dia samy osima ny roza fafatesana katanjaka sy e ireareana ety maikaza ave ratsy ao Kristy zavapone zavapone ani zavapone tsirotsiro nazamu zavapone fatiazukizani ratsiao i Jesusi zavapone zavapone ani zavapone tsirotsiro nazamu zavapone fatiazukizani ratsiao i Jesusi ratsiao i Jesusi. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Misaotra anao miaraka aminay ao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Mitoy ihany ny fiarahantsika mandalina mikasika ny sabata izay voarakitra ao amin'ny didy folo. Be deaibe ny resaka manodidina an'izany amin'izao fotoana izao manero an-tany mihitsy fa tsy eto Madagasikara irery. Ary vao manomboka ihany izany resaka izany fa ivelatra amin'ny fomba tsy amposintsika izany ka dia ilaintsika izany ny mifehy tsara an'ity fampianarana ity, ity fahamarinana ity izay marina tsara fa tsy an'ny adventista na ny jiosy na anatokom-pinoana izao na antokom-pinoana izatsy fa ny fahamarinana ara-baiboly mihitsy ny trandrahantsika satria ny tompontsoa ho an'ny tsiraray amintsika ny kendrena fa tsy ny tompontsoana antoko-pivavahana. Ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra izay ihany ny fiarovana ao antsika. Dia aleo fatarina ny marina. Milohan'izany dia manasa anao ary izay mba hiaraka hivavaka aminay. Raizany an-danitro, misaotra anao izay satria omenao tombontsoa mba ho afaka mianatra ny marina amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka anao izay mba hanokatra ny sainay, hanokatra ny fonay, hanazava aminay izay tena tiana ho ambara aminay ny amin'ny mahazava-dehibe izany andro sabata izany. Ka dia misaotra anao sahady izay satria mino fa mamaly ny vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanontaniana izay ikaroantsika valiny dia ity: ratsy Andriamanitra nanovany sabata, ratsy Jesosy nanovany sabata satria araka ny fanaony dia makany amin'ny sinagoga isa-tsabata izy, ary ratsy azo ny mpianatra natao koa izany satria ny anarantsika teto fa ny mpianatra ihany koa dia nivavaka nitandrina n'izany sabata izany. Tsy niova mihitsy izany, tsy nanova Andriamanitra, tsy nanova Jesosy, tsy afaka nanao an'izany koa ny mpianatra. Dia izy zany nanao an'izany.
eto zany dia tsara ny manipika ny fahatserovantsika ny andro ny tsanganan'ny tompo dia tsy voarara ao amin'ny baiboly mihitsy zany. Tsy fahotana ny mahatsiaro ny andro ny tsanganan'ny tompo fa raha toa kosa natao ho atakalo ny fitandremana ny sabata izany zay voalazo amin'ny didy 10 dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ka izay indrindra no antony hanavahana ireo lafiny anankiroa ireo. Efa nirantsika nianatra teto fa ny kristianina hatramin'izay na kristianina izy na kristianina iza dia andro anankiray no nivavahany dia ny andro sabotsy zany na iza ary ny antoko anankiray dia ny mpanompo sampy naka andro anankiray hafa kosa izy mba hatokana hivavahana ary io dia natao ny hivavahana amin'ny masoandro fa tsy hivavahana amin'Andriamanitra. Ireo mpivavaka amin'ny masoandro ireo zany dia nifidy ny andro alahady mba ho andro fivavahany. Taty aoriana rehefa tafakatra teo amin'ny fitondrana nga Constantin teo amin'ny fitondrana Romanina zany izay nanjaka indrindra teto tany tamin'izany fotoana izany dia nataony izay ampitambarana ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana amin'ny sampy satria izy Constantin dia mpivavaka amin'ny masoandro hatramin'izay. Hitany anefa fa ho sahirana izy raha tsy mahazo ny fony kristianina dia nataony izay hitambarany fivavahana amin'ny masoandro sy ny fivavahana kristianina. Ka arak'izany dia tsy avy amin'ny kristianina mihitsy ny fivavahana amin'ny andro alahady raha toka hivavahana amin'ny masoandro izany. Mbola hiditra amin'ny Tsipiriny amin'izany tantara izany sika fa eto dia andeha irantsika mamaly aloha ilay fanontaniana ary andeha amin'ny dingana tsirairay mihitsy sika. Hitantsika eo amin'ny Apokalipsy 17 fa misy bibidia anankiray niakatra avy ao anaty ranomasina. Ara-paminaniana ny bibidia dia maneho fahefana na fanjakana. Zay ny dikany. Maneho fahefana zany na fanjakana. Azonao vakiana izany eo amin'ny Daniela 7:7 sy 17. Daniela 7:7 sy 17. Fantatra amin'ny hoe antikristy ihany koa io bibidia io. Bibidia io ilazana azy satria tsy manara-dalàna zany bibidia zany. Tsy voafehy zany. Ny ranomasina indray dia maneho vahoaka be na firenena araka ny voalazo amin'ny Apokalipsy 7:15. Apokalipsy 7:15. Mampalahelo anefa ny mahita eto amin'ny faminaniana ara-baiboly fa manaraka ny fitaka ataon'io bibidia io daholo zao tontolo zao. Misy sary anohatra mahatalanjona ao amin'ny Apokalipsy 7:10. Ndeo vakitsika ny andiny voalohany. Apokalipsy 7:10. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka 10 sy loha 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenandratsy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra eto fa fahefana feno fitenenandratsy io fahefana voalaza io. Mazava tsara zany. Tsy fahefana tsotsotra fa feno fitenenandratsy. Mitranga ny fitenenandratsy ao amin'ny baiboly rehefa maka ny tombontsoa na ny fahefan'Andriamanitra amin'ny Andriamanitra azy ho an'ny tenany manokana. Ny fahefana anankiray eto an-tany na ny mpanjaka anankiray na ny olombelona anankiray. Fitenenandratsy zany. Fitenenandratsy an'Andriamanitra. Ary zany ange voalazo amin'ny Jaona 10:7. Jaona 10:7. Ny jiosy eto no namaly an' Jesosy raha ny hevitra an' Jesosy fa olona ihany kanefa manao ny tena no Andriamanitra. Dia izao no nitenen'izy ireo. Tsy asa tsara nitorahana ivato anao fa fitenenandratsy satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy olona afaka manao ny tenany ho Andriamanitra ary fantatry ny jiosy tsara zany. Endrika anankiray isehon'ny fitenenandratsy sy ny filazana fa manana fahefana hanova ny didy voasoratra Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany ny olona anankiray na ny fahefana anankiray. Ary izao no antony. Raha toa ka manana ny fahefana
hanova ny lalàn'andriamanitra ny fahefana anankiray eto tany na iza na ara-pivavahana na ara-politika dia izy zany no lehibe kokoa no ilay nanomeny lalàna tamin'ny voalohany sa tsy zany raha toa ka ny lalàn'andriamanitra ny fototra mandrakizay iorenany fanjakan'andriamanitra dia midika ho famelezana mihitsy an'ilay mpanome lalàna ny fanovana ny lalàna zany fanjakan'andriamanitra zany manandratra ny mpanova ny lalàna ho ambonin'andriamanitra ny fiezahana hanova ny lalàn'andriamanitra ary fitenenany ratsy mihitsy zany ity misy sary anohatra anankiray voalaza amin'ny apokalipsy 3:12 maneo an'izany apokalipsy 3:12 ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny anibera ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe mba atakaranao izay iseho any amin'ny hoavy ary hoavy tsy ho ela arak'izay voalaza ao amin'ny apokalipsy dia tena ilainao indrindra ny mahafantatra ireo tandindona voalaza ireo izay aseho eto toy ny liona amin'ny endriky ny bera leoparda ary ny dragona ao amin'ny baiboly dia maneho an'ny satana azonao amarinina zany ao amin'ny apokalipsy 12 ka ny 17 apokalipsy 12:17 tena ilaitsika tena ilainao ny mahatakatra fa ady mahakasika ny fiankohofana ny ady ifanaovany ratsy sy ny tsara eto amin'izao tontolo izao ny sisan'izay dia zavatra manodidina azy ihany ny fanaovana izay ahatonga ny olona iankohaka amin'andriamanitra na iankohaka amin'ny satana zay no ady zay misy amin'izao fotoana izao ary zay ny faratampony mifantoka eo amin'ny lalàn'andriamanitra izany ary ny sabata ny eo anivon'io ady lehibe mikasika ny fiankohofana io satria ny andro iankohofana amin'andriamanitra amin'ny andro sabata dia midika mazava tsara fa fahatserovana sy fametrahana mazava tsara ny mahampamorona izao tontolo izao an'andriamanitra mba hatakaranao izay voalaza ao amin'ny apokalipsy dia ilaina aloha ny mahazo izay voalaza ao amin'ny boky ny daniela mifandraika amin'ny faminaniana ao amin'ny apokalipsy mantsy ny faminaniana ao amin'ny boky ny daniela andeha isika hiverina ny amin'ny daniela 7 ary sary anohatra mitovy amin'izay hita ao amin'ny apokalipsy 13 ihany no hitantsika ao amin'ny daniela 7 liona ny bera leoparda ary ny dragona tovy mihitsy eto amin'ny daniela 7 sika dia mahita ny filazana mikasika ny fahefana anankiray izay hipohitra any amin'ny taonjato voalohandohany io fahefana io dia ampiray ny fiangonana sy ny fanjakana Constantin nanomboka an'izany ary tsy vitan'izany fa isantoka ny fahefan'andriamanitra ihany koa io fahefana ara-pivavahana io satria lasa fahefana ara-pivavahana izany milaza izy fa manana ny fahefana anova ny lalàn'andriamanitra andeha ho jerentsika hoe iza moa io fahefana io avy taiza ny poirany ary inona no antony inona ny nataony andeha ho diniantsika ireo faminaniana ao amin'ny baiboly izay milaza meloa fa hiezaka anova ny lalàn'andriamanitra io fahefana io aleo amin'ny baiboly ihany no iresaka amadibadika andreo takila ny tantara isika ahitantsika ny marina ho fantatrao ihany koa ny fomba nidira ny fivavahana amin'ny andro alahady tao amin'ny fiangonana kristianina ka dia manasanao ary izay tsy handiso fotoana ny fiarahantsika mandinika an'izany amin'ny manaraka eto amin'ny bavaka mandrakariva ny fiarahantsika mianatra indray mandona
feony tompo miangavy mora ombavoay ny fonaoa ny tanany no mombay mivatsy fitsarana denjao fare niangatakandro indray tsy lakio fa mamiay nianilana itiny foko favoakio omandrosoka manjaka iza feo ny fanantenana alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana dia miarahaba anao indray ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay atao anatin'ity fianarantsika baiboly mitohity mialohan'ny dirantsika amin'ny loha hevitra antony resadresakintsika ary aloha dia manasanao zay hivavaka rainay eo zay ny an-danitra misaotra anao zay meno fotoana meno fanapaha-kevitra tsara ny iara-ianatra ny teninao ianao hitanay ahitanay fifaliana sy fiainana tsaratsara kokoa ary fiainana mandrakizay mihitsy anay ny fiarahanay aminao sy ny fiarahanao aminay amin'ny alalan'ny fandiniana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany amen. Ny loha hevitra hodiniantsika anio indray zany dia ny hoe fiainana voarafitra Andriamanitra. Iza mandrafitra ny fiainanao, voarafitra iza ny fiainanao. Ohatra ho alaitsika tahaka voalohany ary izy indrindra ny tena ohatra lehibe indrindra dia ny fiainan'i Jesosy izay fiainana voarafitra Andriamanitra. Fiainana efa voasoratra 100 taona talohany nahaterahany. Nitoetra teo ambany fitarian'Andriamanitra hatrany Jesosy satria niverina tao an-tsainy mandrakariva izany toe-javatra izany. Izao mantsy nambaran'i Kristy ary tsy manao na inona ho ahy aho faraky nampianarin'ny raiko aho satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Izany ny voalaza ao amin'ny Jaona 9:9 ny 9:20 sy ny 9:7. Jesosy izany niaina fiainana voarafitry ny drafitr'Andriamanitra. Izany hoe efa nanaovan'Andriamanitra drafitra mialoha ny fiainana maha-olombelona an'i Jesosy talohany naterahany, ary manana drafitra ho an'ny olombelona tsirairay avokoa Andriamanitra. Fantany fomba anatanterahany isam-batan'ny olona amintsika ny faniritsika lalina ary azahoantsika fiainana feno. Tsy dia azo ny lehilahy ray antsoina hoe ray antoka tsara hoe anaiky ny drafitr'Andriamanitra izy, fa rehefa niatrika fanapahan-kevitra lehibe momba ny sekoly tokony hidirany kosa nefa izy dia izay vao nandray ny fanapahan-kevitra voalohany teo amin'ny fiainany hikatsaka ny taridalana avy any ambony manoloana ny zava-misy. Nivavaka nandritra ny andro maro iray ary niezaka niainy izay mety ho valiny. Taoriana kely vao hitany mazava tsara ny antony nahatonga azy andray ny safidy faharoa, izany hoe oniversite izay tsy dia mandany vola loatra kanefa sady lehibe ny tsy manavakavaka. Taoriana kely nanomboan'ny fianarana noho ny fankazarany tamin'ny kristiana mahafinaritra tao anatin'ny fikambanana antsoina hoe Campus Crusade for Christ. Izy io dia fikambanana mpanao asa fitoriana ho an'i Kristy eo anivon'ny oniversite. Tena nanova tanteraka ny fiainan'ny ray ny fanandramana ny rahany tamin'izy ireo tao anatin'ny 2 taona. Rehefa nanao jeritodika iray amin'izao fotoana izao dia mahatsikaritra fa tamin'ny fotoana niatrihan'ny fanapahan-kevitra lehibe ka nikatsahan'ny taridalana avy any ambony no nanokafan'Andriamanitra ny sehatra vaovao tanteraka teo amin'ny fiainako hoy izy. Dia mipetraka izany ny fanontaniana manao hoe
ahoana ary arak'izany no hahafantaranao ny drafitr'andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mitaridalana amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa Andriamanitra na manakaleban-driatsikivy. Ohatra hoe mitaridalana antsika amin'ny alalan'ny Baiboly izy ohatra. Satria izao ny voalaza ny Salamo ao amin'ny Salamo 8:1 manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Izany hoe boky mitaridalana mihitsy zany sady fanilo ny tenin'Andriamanitra. Manavao sy manome saina antsika ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza ny Romana 12:2 sy ny Salamo 8:1 ny 7:20. Ny fotoana tsy miovaova anaovana fandiniana soratra masina tahaka an'izao ataontsika izao zany ary atao am-bavaka no anisan'ny fomba tsara indrindra hitariana ny fiainantsika ho amin'ny lalana tena izy. Ankoatra ny Baiboly dia anisan'ireo mitaridalana antsika ny trangan-javatra avy any ambony. Mitarika antsika amin'ny alalan'ny trangan-javatra baikoniny avy any ambony koa Andriamanitra. Mpiandrondro tsara no anehoana tsara azy ao amin'ny Salamo 7:20. Mitondra ny ondro ny hoeny amin'ny tany lemaka sy any amin'ny korin-drano misy vatovato ny mpiandrondry. Vita ny manao izay ahazahoan'izy ireo soa ary mianatra zava-baovao hatrany izy ao anatin'ny fanandramana rehetra lalovany. Manana mpiandrondro izay mitoetra mandrakariva eo akaikitsika isika ary mpiaino namana. Ary anisan'ny fomba fahatelo azontsika tanisaina ihany koa ny amin'ny fitarian'Andriamanitra antsika lalana dia ny hoe ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny fo. Ny olombelona tsirairay avy dia samy manana ny fony ary amin'ny alalan'io fo ihany koa no hitarian'Andriamanitra lalana ao antsika. Mitarika antsika amin'ny alalan'ny fitenenana ao anatin'ny feo fieritreretantsika ihany koa mantsy Andriamanitra. Afaka manokatra ny masony fotsika ihany koa ny fanamasina araka ny voalaza ao amin'ny Efesiana 1:5-7. Arakaraka ny anamafisantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany no ahafahan'Andriamanitra mitarika antsika. Volavolainy avokoa ny fihetsepontsika ao anaty ao, ny eritreritrintsika ary ny fahaizantsika mandanjalanja mba hahitantsika mazava tsara ny dingana manaraka tokony ho arahantsika. Manahoana ary ny tokony hirindrany ireo taridalana tsara ireo. Marina tokoa fa azonao atao milaza hoe miaina fiainana tarian'Andriamanitra ianao kanefa mbola tena manaraka ny foronanao sy ny fihetseponao ihany. Izany no voalazan'ny Obolona 12:15. Tokony hifanaraka amin'ny fampianaran'ny Baiboly ny fihetsepontsika. Tsy maripototra ny filazana hoe mitarika antsika Andriamanitra raha tsy mirindra tsara ireo taridalana telo voalaza teo aloha. Andeha ho raisitsika ny ohatra momba ny Jaika. Manana vady mahafinaritra sy zanakaroa izy kanefa mbola miaraka amin'ny vehivavy hafa any ambadika any. Izao no nambarany tamin'ny namany. Efa nentiko ambavaka izy io ary tsapako fa tena sitrapon'Andriamanitra. No heveriny fa avy any ambony izany taridalana hiarahana amin'ny vehivavy hafa izany ka dia tsy mba nijery kely izay nolazain'ny Baiboly momba ny fijangajangana akory izy. Ny Baiboly izay lalàna sy teny vavolombelona no taridalana manam-pahefana sy mpitsara faratampony mamaritra ny zavatra tsara. Isaia 9:20. Tsy tsokony havelantsika hitarika antsika hivaona amin'ny fitsipiky ny Baiboly mihitsy ny eritreritra na tranga izay heverina fa toa avy any ambony. Natoinona fomba hitarian'Andriamanitra anao azy dia manekeny ny drafitr'Andriamanitra. Rehefa tonga nakafanahany Jesosy tany anefitra ny devoly dia izao ny nambarany: koa satria efa hitanao meloa ny sorona feno fanaintainana izay efa nomaniny rainao anao dia omeko eo an-tananao izao tontolo izao miaraka amin'ny laza, miaraka amin'ny arena ary fomba fiainana feno fiadanana tokoa. Nampiasa teny tao amin'ny soratra masina mihitsy Satana kalebandriatsikivy mba handavonan'i Jesosy. Ny teny hoe voasoratra hoe ao amin'ny Matio 4:1-12 izay teny voasoratra hoe izay foana nefa no nentin'i Jesosy niady tamin'ny Satana. Anisan'ny lesona ray lehibe azontsika ianarana tao amin'ny fiainan'i Jesosy zany ny fileferana eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Na dia tao anatin'ny fahoriana lalina tao Getsemane aza Jesosy
dia nika mafy izy nanao hoe raiko raha azo atao dia aoka hoe sorinamiko ity kapoka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fa nenao voalaza ao amin'ny Matio 5:7-7 izany ikika nataon'i Jesosy zany zao ny teny farany lazain'i Kristy talohan'ny nafatesany taorianan'ireo 3 taona nanaovany asa fanompoana ny velomany isan'andro araka ny dravitr'Andriamanitra Jaona 7:7 vita tena niteny tokoa Jesosy hoe feno sy tanteraka kehitriny ny fiainako araky ny dravitr'Andriamanitra zany hoe rehefa manomboka mandreny feon'Andriamanitra miteny araka ny teniny sy ny trangan-javatra avy any ambony ary ny zavatra tsapanao mivantana ianao dia afaka mianatra manaiky ny fitariany amin'ny fomanontolo amin'izay afaka mamantatra ny fifaliana ao anatin'ny fiainana voarafitra sy tarian'Andriamanitra koa ianao nanana drafitra momba ny fiainan'i Jesosy Andriamanitra manana drafitra ihany koa momba ny fiainanao Andriamanitra ekeo zany fa hitondranao amin'ny fiainana mandrakizay mifarana amin'ny fiarahantsika mianatra androany mankasitraka anao naharitra hatramin'ny farany hivavaka nifitsika hamarana anazy renay izay ny an-danitro mazava aminay ny drafitra momba ny fiainan'i Jesosy izay efa voaomana talohany nanorenana izao tontolo izao tonga tety izy ary namonjy anay nafony ainy teo amin'ny azo fijaliana saotranao koa izay satria manana drafitra ho an'ny fiainana tsirairay avokoa ianao na dia andraindray izay mieritreritra fa to kely sy bitika eto amin'ity tany ity ary to tsisy pahita nefa dia hitanao izay ary manana drafitra famonjena anay tsirairay avy ianao amin'ny alalan'i Jesosy ampio izay mba hifikitra amin'izany tombontsoa lehibe zany anaiky ny fipetra amin'ny famonjena ampilefitra ny sitraponay amin'ny sitraponao angatahanay ny fitarian-dalan'ny fananao masina mba ampahitanay miariary njany fitiavana izay te hamonjy anay izany Jesosy io tario amin'ny lalan'ny famonjenao izahay aza velo voafitaka ilay fahavalinao izay tsy mihevitra afa-tsy ny fahaverezanay dia taio ny mpiara-mianatra rehetra mety izy ianao ampahery ny tsirairay avy ataovo hopakamamy ny teninao zahay Jesosy eo satria tsy misy azonay anteherina eto amin'ity tany ity dia mangataka aminao mba hitahireny mandrakariva ao amin'ny fahasalamana ary mba ho tafaona indray zay amin'ny fotoana manaraka aminaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany amen raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com misaotra tompoko faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata lesona vaovao indray no misokatra manoloana antsika ao anatin'ny andro vitsivitsy ny kristianina sy ny asa dia ny asa fiainantsika andavanandro mihitsy no resahana eto fa tsy ny asa fitorianany filazantsara fotsiny akory inoko fa ahalianantsika ny fiarah-mianatra miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso fa milohan'izany dia manasanao amba hiaraka hivavaka amiko angataka ny fanahin'Andriamanitra isika hanazava ny saintsika rahainay izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety atany hitahaka ny eny an-danitra misaotranao izay noho izao tompontsoa lehibe omenao anay izao mbola afaka manohy ny fiarah-mianatra ny teninao rahainay io mangataka anao izay mba hanazava ny sainay mba ho tafita any aminay ny hafatra tianao ampitaina
mikasikan'izany hoe fiainana kristianina sy ny asa atao isan'andro izany. Ny soranay amin'ny anaran'i Jesosy ny valim-bavaka azo antoka. Amen. Misy hatrany moa ny andinina izay nofantenana mba atseroantsika mandrakariva ny votoatin'ny lesona. Amin'ny Korintana 2:10 andiny fa 7:10 no ahitantsika azy. Korintana 2:10 andiny fa 7:10. Koa amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary maifabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Averintsika indray mandeha. Koa amin'izany rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary maifabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Korintana 2:10 andiny fa 7:10. Ity no toko sy andininy nomena tamin'ny fotoana nanaovana batisa. Ilay teny hoe koa amin'izany, izay ny teny voalohany amin'ity andininy fa 7:10 ity, dia milaza amintsika fa misy antony natonga ny apôstôly Paoly nanao ty afatra voalazo eo amin'ny andiny fa 7:10 ity. Izay nolazainy mazava tsara eo amin'ireo andiny rehetra miloa azy. Nilazany amin'ny fahafatesana izay fahavalo farany ho resena izy, sy ny mahazo antoka ny tsy maintsy andresena n'izany fahafatesana izany amin'ny fotoana iavian'i Jesosy indray izay hananganana ny maty sy hanovanantsika ho tsy mety loha intsony, tsy mety maty intsony. Inoko fa izany no isan'ny vaovao lehibe indrindra miandry izay rehetra mijoro mpanaraka an'i Kristy amin'ny fony rehetra sy tsy mampifangaro ny fanompoana azy amin'ny fanompoana Andriamanitra hafa. Na inona mety ho takalon'izany hatrany amin'ny fahafatesana azy. Milohan'io andinin'io ao amin'ny andiny fa 7:10 izany dia izao no vakitsika, izany hoe ny andiny fa 7:10. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Azo antoka ny fandresena fa amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany, amin'ny alalan'ny irery, tsy misy olombelona mpanelanelana, araka ny voalaza mazava ao amin'ny asin'ny apôstôly 4:12 asin'ny apôstôly 4:12 manao hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olombelona mba hahazona famonjena. Ny anaran'i Jesosy ihany no ahafahantsika mahazo ny famonjena. Vaovao lehibe tokony ampirisika antsika hanao asa tsara miloha ny fiavian'i Jesosy indray amin'ny raony lanitra no nolazainy ny apôstôly Paoly ao amin'ity toko ity, dia ny fahazonantoka, ny fiainana mandrakizay aorianany fitsanganana amin'ny maty. Tokony ampirisika antsika izany. Ny tsy anjery dia efa mampirisika antsika rahateo mba ahefa be amin'ny asan'ny Tompo. Ka ao anatin'ny andro vitsivitsy isika dia iresaka mikasika ny kristianina sy ny asa. Eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy indray eny amin'ny raony lanitra, dia tian'Andriamanitra isika hiasa mifanaraka amin'ny sitrapony amin'ny asa ataontsika andavanandro, ankoatra ny asa fitoriana filazantsara izay efa ataontsika rahateo. Tsy vokatry ny fahotana akory ny asa, aoko tsy piana mazava tsara izany. Tsy vokatry ny fahotana ny asa. Andriamanitra no namorona ny asa talohany nidirany fahotana teto tany. Nomeny andraikitra hikarakara ny sa Adama sy Eva tao anatin'ny tontolo lavorary tsy misy tomika talohany nidirany fahotana. Azontsika vakiny izany eo Genesis 2:15 Genesis 2:15 noforonina araka ny endriky ny mpamorona azy Adama sy Eva, ary tahaka azy koa dia natao hanao asa mampivelatra ny sainy sy ny fampompitiavana izy ireo. Maneho amintsika izany fa na dia tao anatin'ny tontolo tsy lavo aza ny olombelona, tontolo tsy nisy fahotana sy fahafatesana,
ary fahoriana dia tompontsoa lehibe nomen'andriamanitra azy ny miasa satria be dehibe ny tompontsoa azo avy amin'izany. Miaina ao anatin'ny fotoana anelanelan'ny fiainana tany amin'nysah edena sy ny fiainana ho avy miaraka amin'andriamanitra any an-danitra isika amin'izao fotoana izao. Dia tian'andriamanitra ny andraisantsika ny asa ataontsika ho toy ny anankiray amin'ireo fanomezana lehibe avy aminy. Nampianarina asa anankiray farafahakeliny hatrany amin'ny fahazazany ny Jiosy. Voalaza aza fa mitaizany zanany ho lasa olon-dratsy ny iray mpianakaviana rehefa tsy mampianatra asa azy ireny dia ny mbola kely. Ary mbola mitombona ny fahamarinan'izany amin'izao andro iainantsika izao. Jesosy ohatra dia nandany taona maro nanao asa tanana, nandrafitra niaraka tamin'ny rainy ara-nofo ary nanefy ny toetra n'izany asa izany. Hinoana fa anisan'ireo nanamboatra ny fanaka sy ny fitaovam-pambolena nylain'ireo mponina tao Nazareta niaraka tamin'ny rainy izy. Atsika vakina ao amin'ny marika 4 zany asa nataon'i Jesosy tao anatin'ny fahazazany sy ny fahatanorany zany. Anisan'ny fiofanana nanomana azy ho amin'ny asa ataony any aoriana zany asa nitezana azy tao anatin'ny fahatanorany zany. Ary voasoratra naseho zany mba ho fianarana ho antsika. Ireo mpanompon'Andriamanitra voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra voatantara ao ny fiainany dia olona tena ny asa tamin'nympahatokiana tokoa teo amin'ny fiainany isan'andro. Anisan'ireny ny apôstôly Paoly nanao ny asan'ny tompo izy, kanefa aoka ho fantatsika fa tetsy andanin'izany asa mampitoro ny filazantsara azy zany dia niara-ny asa tamin'ny Akoila sy Prisila izy nanamboatra lay nandritry ny herintaona sy tapany ary niady hevitra tao amin'ny sinagoga rehefa sabata. Voatantara ao amin'ny asin'ny apôstôly 7 zany dia azonao raisina koa ny ao amin'ny Tesaloniana 2:7-12. Tsy manalantsika amin'ny asa fivelomana iainantsika andavanandro ny asa fitoriana ny filazantsara fa mifameno tsara ireo. Ho jerentsika mandritra ny herinandro ty ary ny loha hevitra mahakasika ny asa sy ny anjara asa tanany eo amin'ny fanabeazana kristianina, eo amin'ny fiainana kristianina. Ka dia matoko izay fa tsy andesy fotoana ianao amin'ny fanarahana isan'andro ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny onjapeo ny radio feo ny fanantenanana ny AWR. Mandra-peona vetivety ary tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Isaorana ianao mpiaino nanjoy hatramin'ny farany ny fandaharany radio feo ny fanantenana, na tamin'ny alalan'ny onjapeo FM, na tamin'ny alalan'ny internet, na ny podcast. Mandra-peona indray ary.